Manolotra raha-batopoko raha ny sary aza amin'ny zanabolana dia ny varatra aza malefaka no andrafitra ny toetriny androntsika tanatin'ny 3 andro ho avy. Izany na tsany aza mety ahitana orana ihany any aty amin'ny morotsiraka ny faritra Sava sy Ambatosoa, atorak'izay ihany koa morotsiraka ny faritra Atsimo Atsinanana. Ny zavona ihany koa moa dia azo varatra ny indrindra vao-maraina ho an'ny faritra anatiny iray manontolo. Raha mahakasika ny maripana indray dia saika misy fiakarany kely aloha ny maripana ambany indrindra ho an'ny avoatany. Maripana ambony indrindra moa tsy dia misy fietsehany firy ho an'ny avoatany izay fa manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 7 degré eo hatrany. Ny andro amin'ny mampitsy maraina raha jerena any Antsipiriany dia azo orana tandrifin-drahona ny amin'ny morotsiraka ny faritra Sava sy Ambatosoa, torak'izay ihany koa morotsiraka ny faritra Atsimo Atsinanana ny faritra hafa andrahoana mitsokotoko na maina ny andro amin'ny ankapobeny ao aoriana ny zavona na azafy tamin'ny maraina. Raha ny tolakandro kosa indray mety anaratra eny foana ny orana tandrifin-drahona any amin'ny morotsiraka ny faritra Sava, Ambatosoa, Atsimo Atsinanana ary ny manodidina ny Samborano andrahoana mitsitokotoko na ibalika be ny masoandro any amin'ny faritra hafa. Mahakasika ny maripana voavinavina raha ampitso izay zao manodidina amin'ny 13 degré maripana ambany indrindra ho an'ny Analamanga sy Matsatram-bony, mety ho tafakatra hatramin'ny 15 na 17 degré kosa amin'ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany. Morotsiraka Atsinanana manodidina amin'ny 9 hatramin'ny 1 degré ary eo amin'ny 9 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Anankya 5 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Melaky sy Betsiboka. Ny vilany toetriny andro amin'ny alahady kosa indray ary dia ho hita taratra eny foana ny orana tandrifin-drahona any amin'ny morotsiraka ny faritra Sava sy Ambatosoa, torak'izay koa ny any Fitondrana sy Atsimo Atsinanana ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary mety mbola ho hita eny ihany ny zavona amin'ny maraina indrindra ho an'ny faritra anatiny. Raha mahakasika ny maripana kosa indray tsy dia misy fietsehany goavana raha noharina ny Sabotsy fa manodidina amin'ny 13 hatramin'ny 17 degré zao an'ny avoatany, 19 hatramin'ny 30 degré morotsiraka Atsinanana, 20 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Anankya 5 degré hatramin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Melaky. Mivinany toetriny andro ny alatsinainy ary no amaranantsika sahady dia azo orana hatrany ny amin'ny morotsiraka ny faritra Sava sy Ambatosoa, torak'izay ihany koa ny any Atsimo Atsinanana ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, mety hisy zavona ihany vao maraina any amin'ny tapany atsimony avoatany. Raha mahakasika ny maripana kosa indray dia manodidina amin'ny 13 hatramin'ny 19 degré ho an'ny avoatany, 19 hatramin'ny 30 degré morotsiraka Atsinanana, 20 hatramin'ny 13 na 14 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Anankya 15 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Melaky. Dia izay indray ny hivinany toetriny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy mamery fotoananao manaraka indray. Veloma tompoko.